Tovovavy iray mpiadina baccalauréat tetsy amin'ny fitoeram-panadinana Zizi Rabearivelo Analakely androany no tratry ny loza am-pifamoivoizana tamin'ny kodiaran-droa ary naratra mafy ka noentina namonjy toeram-pitsambona ka tsy afaka nanatrika ny adina filozofia ny tapany maraina ny andro voalohany tamin'ny fanadinana baccalauréat. Araka ny fitarainana nety ny zokovaviny izay tonga tetsy amin'ny fitoeram-panadinana Zizi Rabearivelo Analakely ny tolakandro teo, nitondra ny taratasy fiantsonana sy ny taratasy avy any amin'ny hopitaly. Nangataka ny mba ahafahany ilay zandriny hanatrika ny sy hamerina ny adina izay nataony tapany maraina tamin'ny lehibe sy ny tompony andraikitry ny fitoeram-panadinana. Ity zokiny ity raha araka ny fifampiresana natao taminy. Nisy nefa ny fifampiresana tamin'ny lehibe sy ny tompony andraikitry ny fitoeram-panadinana izay nahazoana ny valiny fa tsy afaka manohy ny adina intsony ity mpiadina iray ity noho ny tsy fiatrihan'ny adina voalohany. Tamin'ny maraina le zandrinay andeha hanao examen aty amin'ny centre le misy azy dia izy amin'izay takitra ny accident tamin'ny lalana dia tamin'ny fito izy tafiditra amin'ny hopitaly. Le raha zegny tsy niheny dia tsy navita niatrika examen maraindraigny izy satria amin'ny fotoana izao izy mbola any amin'ny hopitaly. Dia izay amin'izay nandeha mba nandeha nizaha hoe ino zavatra afaka atao dia hoe voahilika fotsiny ohatran'izao. Accident tamin'ny moto sy tomobile. Le tomobile le nandona dia niomba moto satria efa matatro tara. Presque dia zare zegny nivolagna direct hoe izy ka fa tsy présent narandraigny tonga dia efa tsisy zavatra afaka atao fa tonga dia hoe efa namany tsy présent dia c'est tout. Efa tsisy hoe mba ty proposition hoe mba afindra andra na hoe afindra karaha zegny tsisy proposition karaha zegny tonga dia hoe mandeha amin'ny office du bac. Zay zao andeha amin'ny office du bac za sûr fa vu que zay olo simple on est à Madagascar lasté tsy vory araka an'ilay normal mais bon zay ndraiky andeha hiessaye faut quand même. Tsy ninona natao ny loza am-pifamoivoizana ka tokony sy ny lalana apetraka ahafahana mandray ireo mpiadina mety hiara-mitranga tahaka izany mandritry ny fanadina am-panjakana ho hiatrany ny fanazavana nentin'ny zokiny ilay mpiadina niarambony. Ireto farany izay mbola niroso tamin'ny fifampiresana teo amin'ny ivony office du bac ny tolakandro teo. Normalement en cas d'accident normalement misy lalagna tokony mifehy le mpianatra mandeha magnano satria le accident zegny tsy niagna le raha zay tsy kinianao tsy hoe kinianao natao le accident hafa le hoe raha anao tsisy alibi normal zegny anao sy ohatra hoe tsy resy fa anao raha misy alibi normalement anao zegny hoe afindra andro na hoe zavagna procédure manokana mba hoe tokony traitena manokana zegny le resaka en cas d'accident karaha zegny. Le accident tsy hoe accident mineur fa izy zegny azo lazaigna accident majeur. Raha tsisy dikany izy alea hato mihitsy satria na izy mandeha aty vu que izy izy zany maratra be fa le hoe le examen fanjakana dia mba hiezaka hoe sao dia mba afaka izy vu que tagnananazy droite tsy touché tsy haiko hoe mba niezahana eny nandeha nitondra izy nandeha taty niatrika le examen sisa tavela na hoe namerina le narandraigny fa izy fa zéro tsisy varany bakan'izy entigna aty manjary lasa mahay marary fa izy nefa tsisy raha vita donc arakaraka an'izay avy amin'ny office du bac sady